Mbola ampitombona ao aminareo ry havana ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika, ary dia hitarika antsika hatrany ny fanahy masina hampianatra ny sitrapony ao amin'izao afatra izao. Efa norasintsika ny Korintianina 1:7 sy ny bokin'ny Jona tao amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora. Arak'izany dia eo amin'ny filazantsara araka ny Lioka 10 isika, ka avahantsika amin'izay efa novakiana ny andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary noho ny afaka izany ny Tompo nanendry olona hafa koa dia 70 ka naniraka azy tsiroroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Izao perikopa izao dia manohy ny eo aloha 7 mitantara ny amin'ireo olona naniry anaradian'i Jesosy na nantsoin'i Jesosy mba hanaraka azy fa nanana fialana hatrany hatrany. Mbola andevina, mbola hividy tany, mbola hijery ny zavatra ny vidiko aho. Hoy ny soratra masina, noho ny afaka izany ny Tompo nanendry olona hafa koa dia 70. Efa naniraka ny 12 i Jesosy mba hitory ny filazantsara. Nisy nangetaeta naraka azy, nisy ny mbola nantsony anovina ny 12. Eto izy dia manendry olona hafa miisa 70 akoatra ny 12 mba hitory ny filazantsara. Mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Voalohany, samy kely aina isika. Aoka samy kely aina amin'ny asa fitoriana isika. Tsy an'ny 12 ny apôstôly ihany, izay nantsona ka namaly ny antson'ny Tompo na afoy ny zavatra rehetra ny asa fitoriana, fa notovonan'i Jesosy olona hafa mpianatra natoko teo amin'ny fanarahany dia azy. Ny apôstôly dia ireo nahafoy ny asa mandraharany ka nanaradian'ny Tompo hatao mpianatra, hanarato olona. Ireto 70 kosa dia ireo izay nanaradian'ny Tompo nanampiny ny apôstôly. Tsy misy filazana hoe dia nahafoy ny zavatra rehetra ireo. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, tena olo-kafa ivelan'ny apôstôly ilay nahafoy ny zavatra rehetra ny 70. Ny 70 dia mampatsiahy ny isan'ireo loholona niara-ny asa tamin'i Mosesy, ny tantana ny zanak'Israely. Ny 70 dia mampatsiahy ny isan'ireo mpikambana amin'ny Sinedriona, mpitantana ny fivavahana jiosy. Ny 7 dia anehoana fahafenona na koa fahamasinana ao amin'ny soratra masina. Koa izay antsoina hikely aina amin'ny asa fitoriana dia tahaka ireo 70 nanampy ny apôstôly, nanoana an'i Mosesy mpiara-mitondra ny fivavahana, ary olona efa nohamasinina. Izany no hanampin'ny Tompo hitory ny filazantsara. Indraindray isika dia mieritreritra fa ny fitoriana ny filazantsara dia ho an'ireo natokana ho eny amin'ny pilipitra ihany. Fitoriana ny filazantsara dia natokana ho an'ny mpitandrina ihany, natokana ho an'ireo voaositra ihany. Tsy ry havana, ny fitoriana ny filazantsara dia natao ho an'ny olona hafa koa efa nandray ny fanamasinan'ny Tompo teo amin'ny batisa, teo amin'ny fandraisana azy ho mpandray, teo amin'ireo karazana fanokanana samihafa. Ho aso ho anao
ny iraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny tompo na nendry olona hafa koa dia 70 lahy izay efa nahatsiaro fanantsona, izay efa nahatsiaro miaina ny fanamasinan'Andriamanitra azy, dia izaho sy ianao no irany hitory ny filazantsara. Isika tsirairay avy efa nandray ny osotry ny fanahy masina teo amin'ny batisa sy ny fanompoana samihafa, dia izaho sy ianao ilay 70 lahy irana hitory ny filazantsara. Ndeha samy kely aina isika. Fa ny faharoa ao anatin'izao 1:1 ihany dia misy filazana manao hoe dia naniraka azy tsiroroa ialoha azy izy. Naniraka tsiroroa i Jesosy. Voatendry hiara-iasa isika, tsy mandeha irery fa miaraka. Raha namaky ny testameta taloha teo isika, ny amin'ny Jona, dia izy rery mandeha lalana indray andro tetiny tanàna Ninive, dia nampiana indray andro hafa koa, dia nampiana indray andro hafa koa. Ny 3 andro tany akibon'ny hazandrano lasa 3 andro fitoriana. Izy rery nandeha. Rehefa mamaky ny testameta taloha isika, ireo mpaminany dia mandeha irery nilaza ny hafatra. Fa teo amin'izay nanirahany Jesosy ny apôstôly ary nodim-biasa ny asa fitoriana voatantara ao amin'ny asan'ny apôstôly. Na noho ny asan'ny apôstôly dia tsikaritra fa ny asa fitoriana ankamarony dia nandianana ireo mpitory tsiroroa. Tena fiara-miasa ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Miaraka tsiroroa fa tsy mandeha irery. Olona roa mantsy dia vavolombelona miteny tsy azo lavina, tsy azo ovaina. Izany ao amin'ny soratra masina. Vavolombelona ny fahamarinana ny filazantsara, mitory ny filazantsara. Ry Barnabasy sy Paoly eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:12, ry Jodas sy Silasy eo amin'ny 7:10, ry Barnabasy sy Marka miaraka ao amin'ny 7:10 ihany, ry Paoly sy Silasy, ry Timoty sy Silasy. Timoty izany atao hoe Erastô, izay tsy fandrehantsika loatra, fa nandeha tsiroroa izany nitory ny filazantsara ho vavolombelona manambara ny fahamarinana potitry ny filazantsara ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ao Marka 9 moa dia voamarika ilay Jesosy naniraka ny apôstôly nandeha tsiroroa. Tenisika indraindray hoe za tsy mandeha amin'ilay asa fitoriana karakarain'ny fiangonana amin'ny alalan'ny AFF. Za efa mitory foana ny ampiasana. Mpivarotra dia resahako ny amin'ny Jesosy, ny mpanjifa. Mpitsabo dia mampatsiahy azy fa anjaranay mitsabo fa Jesosy manasitrana. Mpampianatra dia mijoro ho vavolombelon'i Jesosy ilay tompon'ny saina sy ny fahaizana. Mpiandry tanàna dia mampatsiaro ny olona fa miary tory foana ny mpiambina raha Jehovah ny miambina ny tanàna. Mpandray olona dia izarako andin-tsoratra masina izay rehetra mandalo eo anatriako amin'izany, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ampy izany. Antsoina hiara-iasa isika. Tsara ny fanatanterantsika ny fijoroana ny vavolombelona amin'ny andraikitra sy ny toerana nametrahan'ny tompo anao. Fa amin'izao fiantsoana manokana ny fiangonana ikely aina amin'ny asa fitoriana izao. Meteza hiara-iasa. Mba handeha tsiroroa miaraka amin'ny fiangonana araka ny fandaminana izay apetraka. Misy fijoroana vavolombelona miaraka izay hiantsoana antsika. Andefasan'ny tompo antsika tsiroroa. Ny toe-tsaina mandala fiombonana, fiara-miasa. Izany no toe-tsain'ny olona mikely aina amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ampitombo ny fikelezana ho aina
aza mionona amin'izay efa vitanao andavanandro any ampiasana na any ampianara eny an-dalambe na any an-tsena, ndeha hiaraka hitory ny filazantsara isika ikely aina hiara-dalana amin'ny fitoriana. Fa ny fahatelo dia ny fanambarana hoe hialo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Tsy voafaritra ny tany hitoriana, mitaky fikelezanainy zany. Ho an'ny Jona dia hoe Ninive, nefa tanàna tena mivelatra dia mivelatra. Vitanao ve zany andeha ndray andro an-tongotra hitety tanàna hitory filazantsara? Fa nataon'ny Jona zany. Maika moa hoe tsy voafaritra ny toerana ale eto, naniraka azy tsiroa hialo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. Mitaky fahavononana ikely aina fatratra zany ry havana. Ao amin'ny filazantsara ka marika 10:15 sy 19, Jisora naniraka ny mpianatra dia nanao hoe aza makany amin'ny Jentilisa na any amin'ny tanin'ny Samaritany fa any amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely ihany. Eto kosa Jesosy dia maniraka any amin'ny toerana tsy voafetra. Tsy azonao saintsaina fa ny ataonao sy ny andrasana aminao tahaka ny fitopolona dia ny manaiky hialohan'i Jesosy any atokantrano izay hovangina, any am-pony izay hifanena aminao. Tsy misy hoe olona 5, tokantrano 5, na ny ankohonanao na ny fianakavianao tsy voafaritra. Ikely aina isika amin'ny fotoana tsy voafetra, amin'ny toerana tsy voafaritra, hanao ny asa fitoriana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:19 dia hainy maro tsenjery ilay hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko nomboka izy Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny faran'ny tany. Izany no miandry antsika fiangonana ry havana. Hatraizan'ny faran'ny tany vitanao teo amin'ny asa fitoriana ary mieritreritra mbola ho aiza ianao. Aza manao hoe za tsy andeha raha tsy ho an'ny mahajanga, na za tsy lasa raha tsy han'ny 10 pointy hitory-teny amin'ny ranomasina, tsia mandihana koa. Mbola misy zany hoe eo afovoan'ny tanàna ny toerana fanasiana ny fanaovana joro, tsy misy fiangonana. Ano anirahana antsika tany tsy voafaritra amin'ny fotoana tsy voafetra, mitory na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary na ho aiza na ho aiza. Misikina fahavononana. Ry havana malala, ireto telo reto ny afatra miainga amin'ny liko 10:1 samy ikely aina amin'ny asa fitoriana isika, fa tsy adidiko za samy rery fa za sy ianao ny fitoriana ny filazantsara. Asa miasa irery fandeha ifampitantana, tsy voafetra na voafaritra ny asa fa midadasika izany. Mbola lavitra ry havana ny fitoriana ny filazantsara raha tsy resaka fa tsy ny eto amin'ny faritra Antananarivo maika moa manerana ny nosy. Ndeha ikely aina amin'izany asa fitoriana izany isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.